Sehatra iray tena mampidi-bola vahiny betsaka ho an'i Madagasikara ny makamba ary vokatra voasikoajo or rose eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ny antontanisa tamin'ny taon-dasa dia 2,100 lavitrisy ariary no volan'ny niditra tamin'ny kitapom-bolam-panjakana ary nahatratra 7,9 lavitrisy ariary ny ambony ampanga mivantana no fironio sy ampiarinio. Ny 20 febroary 2024 no nanokavan'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono Tila Desiré ny taom-panjonona makamba 2024 izay notanterahana tany Mahajanga. Isan'ny faritra malaza amin'ny tontolon'ny makamba. Hatramin'izao dia mbola voasokajy ho rose ny makamba vokatra eto Madagasikara satria voalohany izy amin'ny fampiram-bola vahiny raha ny vokatra an-dranomasina fanondrana no resahana. Anisany andraikitra voalohany ministera izay tarihan'ny andriamato minisitra ny miay ary mametraka ny drafi-pitantanana tokony ho izy ho fitrandrahana maharitra sy lovain-jafy. Araka ny fantatsika dia tahaka ny zava-mananaina rehetra io arena io manana ny fotoana fanatodizany sy fitombony ary lavorary izany no antony nametrahantsika ny fotoana fikatoana Jona makamba ity isan-taona. Ambarako ary fa dia misokatra ny ray marsa amin'ny 5 maraina manerana amin'ny faritra ny masin'i Madagasikara ny taom-panjonoana makamba 2020. Nandritra ny fanokafana ny taom-panjonoana makamba 2024 dia nisy ny atrikasa nirana tamin'ireo teknisianina sy ny mpandraraha ary ireo mpisehatra amin'ny lalam-piariana makamba anamarinana fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny makamba vokatra malagasy. Ny atrikasa izay nataontsika androany moa zany no hevitra lehibe dia ny lancement officiel indray zany ny éco-certification ny MSC. Raha dika tsotsotra zany izy io dia famerenana indray sy fanentanana zany an'izay ny fanamarihana ny vokatra makambatsika amin'ny alalan'ny MSC na Marine Stewardship Council. Rehefa azotsika izay éco-certification zay dia ny tombontsoa azon'ny Madagasikara zany dia ho voatazona ireo tsena any ivelany hiakatra ihany koa ny vidina makamba ary hiatsara ny endriky Madagasikara na ny image de marque ny Madagasikara. Lohahevitra ifanentanana mandritra ity taom-panjonoana makamba 2024 ity ny hoe fitrantrahana maharitra ny arin-dranomasina ho lovain-jafy.